Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Ho tonga eo anoloanao any fivavahako, manongilana sofina amin'ny antsiko ry Tompo. Nalaigny avy ao amin'ny Salamo toko fa 7:20. Ravoravo sy feno tsikitsiky arana faliagna avy agnatin'ny fo. Noetiny miarahaba tsika jiaby agnato ankatragno agny. Atsika manjoy sy magnaraka hatrany hatrany ity onjapeo mamitsika ity. Onjapeo mamitambatra tsika ologno raiky ary ihany koa ho fanitarantsika ny vaovao mafaly ny Kristy. Ny eglizy ny anty manolotry loha hevitry lehibe amintsika ity tany ity fandalovam-bahiny. Arak'izany andeha arentsika hitandregny zegny fampianarana izegny ary agnaraky zegny ampinogna, ampitiavana ary amin'ny fanantenana manoloana ireo vakiteny masina samihafa arosony eglizy amintsika iniany ity. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky fahendrena. Ny fahendrena dia mamirapiratra, tsy mety matroka atsarana. Mora mahita azy ny olona raha tia azy izy, ary mora mahazo azy raha mitady. Mitsena n'izay mitady azy izy, ary miseho amin'ny voalohany. Izay mifoha maraina koa hitady azy, tsy manano sarotra fa mahita azy mipetraka eo ambaravarany. Satria ny mihevitra azy dia efa fahamalinana lavorary, ary ny miaritory no ny aminy dia ho afaka iay vetivety. Mandeha mivezivezy atsy amin'ny ary izy, mitady an'izay mendrika azy. Miseho amin'ireny eny andalan'izy ireo izy, ampihavanana, ary manampy azy amin'ny hevitra kasainy rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, Isaorana ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa, taratasy voalohany masina Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika. Ry kristianina havana, tsy tianay ny tsy ahafantaranareo ny amin'izay efa nodimandry, sao de malahelo toy ny sasany tsy manam-pantenena koa ianareo. Fa araka ny noantsika ani Jesoa ho efa maty sy nitsangako velona no itondran'Andriamanitra an'izay nodimandry iaraka aminy koa amin'ny alalany Jesoa. Ka izao nolazainay aminareo araka ny tenin'ny Tompo. Isika zay velona sy tavela ho amin'ny fiavian'ny Tompo dia tsy mba ialoha azy efa nodimandry tsy akory. Fa isy baiko omena sy feon'ny arkanjely ary feon'ny trompetran'Andriamanitra dia idina avy any an-danitra ny tenan'izy Tompo. Ka izay maty tao amin'ny Kristy no itsangana aloha. Raha efa izany, akarina iaraka amin'izy ireo eny amin'ny raona koa isika velona sisa tavela. Itsenan'ny Tompo eny amin'ny abakabaka, dia hoany amin'ny Tompo mandrakizay isika. Koa izany teny zany ary nooka ifanalanareo alahelo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, Isaorana ne Andriamanitra. Amen, alléluia. Jésus nous envoie, chantons l'alléluia. Dieu est notre joie, bon lycée de joie. Voici le Sauveur, Amen, alléluia. Ouvrons notre cœur. Iomba tsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nosoratany masindahy Matio. Voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny mpianany nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny Virjiny folo, izay naka ny fanalany, ka lasa nitsena ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ny 5 tamin'izy ireo dia adala, fa ny 5 kosa endry. Ny 5 adala nitondra fanala, fa tsy nitondra solika, fa ny endry kosa nitondra fanala sy solika tamin'ny fitoeran-tsolika. Ary noho ny fahelan'ny mpampakatra, dia samby rendremana izy rehetra ka natory. Fa noho ny sasy ka ny alina, dia nisy ny antso mafy hoe: inty tamin'ny mpampakatra, mandehana mitsena azy ianareo. Tamin'izay dia niarina ireo Virjiny rehetra ireo, ka nanamboatra ny jirony. Ary hoy ny adala tamin'ny endry: mba omekely amin'ny solika ireo izahay, fa efa ho faty ny jironay. Hoy ny navalin'ireo endry azy: ndoato tsy ampy ho anay sy ho anareo, fa aleo mankana amin'ny mpivatry ianareo, ka mividiana ho anareo. Ary raha mbola nandeha nividy izy, dia tonga ny mpampakatra, ka izay efa niomana no niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, dia noidiana ny varavarana. No ny afaka kelikely, dia tonga kosa ireto Virjiny sasany, ka nanao hoe: Tompoko, Tompoko, vohay zahay. Fa hoy ny navaliny azy ireo: lazaiko marina aminareo, fa tsy fantatra akory ianareo. Koa miambena ianareo, fa samy tsy fantatrareo na ny andro na ny ora.
envoie, chantons l'Alléluia. Dieu est notre joie, bondissez de joie. Voici le Sauveur, Amen, Alléluia. Ouvrons notre cœur. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao re Kristy. Ry kristianina ava malala ao anatin'izao volana novambra izao sika, ary miroso hatrany ny dia efa manakaiky raha teo koa ny famaranana ny taona liturgika. Ka rehefa famaranana taona liturgika tahaka izao dia mampianatra sika ny eglizy ibanjina ny fiafarasika, ibanjina ny hoavy, ka ampianarintsika ahay iomana amin'izay hoavy izay, satria fantatsika fa fandalovana ity tany ity. Imbesaka tokoa isika no milaza fa anio ny hoavy fa sy rapiso, zany hoe arakaraky ny fiainantsika amin'izao andro izao no fiainantsika amin'ny hoavy. Ny raha ataosika raha teo rehefa mifampizara ny fiadanana, lay fiadanana mandrakizay irisika, satria ny Eukaristia dia Eukaristia sakramenta, ka no ny asan'ny fanahy masina dia makalaza isika no sady miaina, mivelona, ka efa misantatra sahady ny fiainako avy, ary zay midikany fifandraisasika tanana manambara ny fiombonantsika ao anatin'ny fianakavian'Andriamanitra, olo raika, fratelli tutti, amin'ny fiainako avy ao anatin'ny fiadanan'Andriamanitra miombona, midikany masina ho isika dia miombona. Ka izay indrindra ny hira ataosika rehefa mihira ny fiadanana isika, ny entobelona no entimaty, ny entobelona no itsarana. Ka sy ty fiainana ity zany ny fiafarantsika, fa fiainana hoentsika manomana amin'ny tena fiainana zay ahitasika ny asambarana mandrakizay, ary zay no iezasika amin'ity fiainana ity. Fantasika fa amin'ny mahavoary antsika manko dia sy maintsy misy fiafarantsika. Andriamanitra irery zay pahary no sy misy fiafarana, ary ao amin'izay pahary zay no ahitana ny fiadanana. Indrindra Marsinda Augustin sy tony ny fosika raha sy ao amin'Andriamanitra ahitasika n'izay fiadanana izay. Ka raha mbola olombelona isika zany dia sy maintsy misy fiafarana. Izany indrindra no tiany eglizy ho sapasika amin'izao lahady 24 amby mandavataona izao. Ampianarin'ny eglizy ary sika amin'ny alalan'ireo vakiteny atolony asika andalina bebe koa, ifantoka bebe koa amin'izay fiainako avy izay, ka ahalala ny tena fahendrena marina. Ny fahendrena moa dia sy inona, fantatrasika ny atao hoe fahendrena. Ny fahendrena dia ny fahaizana mikolokolo n'ity fiainana ity hoentsika amin'ny hoavy, ka ahitasika fivelarana marina. Ka ny fivelarana marina dia izay mivahatra marina ary mitondra amin'ny asambarana tena izy. Ka izany no mahatonga asika ry kristianina avana mamerimberina hoe ny any no hafa sy maray. Raha isika tokoa ny mametraka izao andro iainasika izao amin'ny fahasika manomana ny hoavy, raha mieritreritra an'izay hoavy zay isika dia ao no andrafetasika ny fiainantsika. Araky ny averina matetika dia arakaraka ny fiheverasika ny hoavy zany no sy maintsy andavirarisika ny fiainantsika izao. Ka raha manantena hoavy ao anatin'ny fiadanana sy ny fiombonana isika dia teny androany sika zany dia mamolavola an'izay fiombonana izay, mamolavola an'izay fiadanana izay, mamolavola ny asambarana. Raha atao amin'ny teny hafa dia inona marina moa ho anao, ho ay, ho antsika ziaby ny atao hoe fiadanana, inona ny atao hoe fahasambarana, inona ny atao hoe fiainana mandrakizay, inona ny atao hoe fiombonana. Izany no ezaka sy maintsy ataosika, ary zay no antony etresika n'izao synode fa fito izao anampy asika
sika ametraky ny any androany nyzay noavysika izay nara-panahy nara-saina nara-batana izany hoe mametraka ny fifandraisana satria io fifandraisana io no mahaolona araky ny lazaisika io ny vocation no arian'Andriamanitra sika hitasika ao amin'ny Genèse no arian'Andriamanitra itovendrika amintsika ka ny endrik'Andriamanitra dia ilay fifandraisana ao amin'ny Trinité masina io ny modely ny fifandraisana ka ahafahasika mijery ny fifandraisasika amin'ny zavaboary amin'isika samysika ny fifandraisana ao amin'Andriamanitra ka azosika onona sara ka izay fifandraisana zay dia mivahatra amin'ny fihavanana marina fihavanana araky ny nampianarin'ny Kristy mandavorary ilay sotoavina izay mazavozavina aloha tao amin'ireo razasika ka azosika onona no ny toetrandro sy ny zava-misy dia niova ilay fihavanana ka izay indrindra nefa no ny fahotana no nanimban'izay fihavanana izay ka i Jesoa ilay sy nanota nanaiky ho fahotana ny baby ny fahotasika rehetra izy ka namerina an'izay fihavanana izay araky ny naharian'Andriamanitra azy ka izay indrindra no irisika ary amin'ilay fifandraisana izay ezahasika alalintsika na dia sy lavrary aza amin'izao synode fafito zao ka irina manomboka ahay sara ny fihavanana amin'ny zavaboary toy izay ifanapotika amin'ny zavaboary na toy izay ho fahavalo ny zavaboary dia ho mpiavana amin'ny zavaboary ka hiaro sy kolokolo anana fiesika ekolojika osika manomboka mitsaika ka hatramin'ny lehibe torak' izany koa eo anivon'ny fifandraisasika samysika ka hivelona an'izay fihavanana sady kristianina no malagasy izay ka miroso amin'ny fifanasoavana sy fifampisimbinana mikasaka ny solombonana manarina ny tranobe iombonana ary farany noho izay ezaka ataosika izay ka noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mihavana ny tany aman-danitra ka zary fianakaviamben'Andriamanitra olo raika sika ziary frately toty midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra miaraka amin'ireo havasika efa tafita sy ny anjely rehetra ary miaraka mivoalo manontolo mazava ho azy ry kristianina hava malala sy araky ny hevitry n'izao tontolo izao no ahafahasika mibanjina sy mandalina izany rehetra zany mila mitoetra ao amin'ny fahendren'Andriamanitra isika ny tena fahendrena dia ny fahezana mandinika n'izany rehetra izany ary sy hoe mandinika fotsiny fa mandrafitra an'izany teny izao ho fiainana arakaraka ny fahaizanao mandrafitra an'izay ho avy izay teny izao no ahafahana ihany koa miditra sy miaina ary mivelona teny izao na dia sy lavorary aza ny fiadanana ny asambarana ny fiombonana ka ao anatin'ny hafaliana ry kristianina hava malala ny fotoam-pianarana tiany eglizy atolotra ho ansika amin'izao lahady fa-telopolo amby mandavataona zao ary dia tafiditra tsara amin'izao synody fafito erahsika manao izao ny tanjona dia ny hatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona raha feno an'i Kristy tokoa isika dia manomana an'izay fiombonana tanteraka amin'ny Kristy izay ary manomana dia n'izao ny fiainako avy ka zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona eto tanitsika efa satarisika izany amin'ny fivelomana ny maha-kristianina sika ny fiainana miaraka amin'ny Kristy amin'ny ho avy ka hatonga ny olona ahasapa fa izany tokoa ny lalako ombany i Kristy ny lalana sy famarinana ary fiainana ary atomboka sika ao amin'ny Eukaristia izay mampisantatra sika ho isika teo ny fiainako ho avy ka anana fiainana eukaristika sika ary zany no ezahsika teny izao miomana amin'ny fankalazana kongresa eukaristika izay tanteraina eto anivosika ka noho izany teny izao sika efa miditra ao anatin'izay toe-panahy eukaristika isa ny vakiteny voalohany ao amin'ny bokin'ny fahendrena dia manambara hoe ny fahendrena dia mamiratra sy mety matroka asaraina mora mahita azy ny olona raha tia azy ary mora mahazo azy raha mitady azy ka izay tokoa ry kristianina havana aoka sy voapitaka ny zavatra mahasarika ity ivelany asika voasidoka ny zavatra mamirapiratra ity ivelany fa ny tena fahendrena marina dia i Kristy izy ilay sy miova anio ary mandrakizay sy miova ary ho an'izay mitady azy dia mora hita izy ary ho an'izay tia azy dia mora mahazo azy izay Kristy izay ny fahendrena ary izy milalana ka sy hoverina oviana izay miaraka aminy satria afaka mivahatra
aminy satria fahamarinana izy ary afaka hita fivelarana satria fiainana izy. Ka izay mahita ny lalakombana sy mahita ny marina no endry, fantatra sika fa endry izay manao ny marina, ka io marina io no mahatonga sika hivahatra amin'ny Kristy ary ny marina no fahendrena ary zay indrisy averimberitsika no sy misy eto amin'ny tanitsika ka mahatonga an'izao korontana maro isan-karazany zao satria ny marina mampiomby, ny marina mampiavana, ny marina dia mitondra amin'ny tena fivelarana marina. Ka zay mahita n'izay marina izay no endry, mahita ny asambarana ary ny tena harena dia Kristy satria izy no marina ary zay mahita azy dia mahita ny fivelarana marina. I Jesosy amin'ny evanjely rahateo moa manohy an'izay vakiteny voalohany zay ary manantitrantitra ary indrindraindrindra manoro asika ahita ny marina dia izy ka nanao ny fanoharana mikasika ny Virginie endry sy ny Virginie adala. Aisika loatra io fanoharana io ka mananatra asika ametraka ny hoe ny any no avy, zay ny fampianarana fototra tian'io fanoharana ataon'i Jesosy io, izany hoe endry ianao raha mahay mametraka sara ny hoavinao ary anyany ty. Ka izay indrindra aoka ho génération mpanorina isika satria izay ny fanorenana ny hoavy ny any zao, ka aoka sy génération mpandrava isika mpanapotika manimba fa aoka araky ny fampianarasika teo mba depart vaovao ny zao synode izao ka iova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, iova ny fifandraisasika samitsika, iova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Virginie adala raha varimbarina amin'ny rendrarendran'izao tontolo izao sika ka mandrava manapotika ka lany ny hery ny fatanorana, lany ny hery sika rehetrarehetra, lany ny arena zay le soloka voalaza eto io ka amin'ny alalan'inona, amin'ny alalan'ny dorotanety, amin'ny alalan'ny teviala, amin'ny fitrandrana sy aradrariny ny arena, amin'ny alalan'ny famonoana ny taranaka, amin'ny alalan'ny ady isan-karazany, amin'ny alalan'ny herisetra, amin'ny alalan'ny ireny sy fandriampahalemana ka voaviravira ny fiainasika, varimbarina amin'ny androany ny anysika ka manapotika ny hoavysika ary dia zay ny ambaran'io Virginie adala io. Ny Virginie endry kosa dia ny génération mpanorona ary zany no izaka ataosika ry kristianina ava malala amin'izao fanatanterahasika ny synode izao. Raha tadidinareo sara ry kristianina ava afa indrindra reo mpanatrika ny synode dia naverimberina tamin'ny fijanonana faharoa vao nitanterahina tao Antsiranana tontolo iainana dioseze manao akory no apetrasika olovan'ny taranaka mampara mandimby asika amin'izao. Ka indrindra ary ry kristianina havana ny fanoharana nomeny Jesosy ny any ty no mamaly an'izay fanontaniana izay. Aoka ho Virginie endry isika manomana soloka, zany hoe anova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, anova ny fifandraisasika amin'isika samysika, anova ny fifandraisana amin'Andriamanitra ka samy vonona anarina ity tranobe iombonana ity ka ho mpamokatra, ho mpanorina isika fa sy mpandrava, ho mpamokatra araka izay sitrak'Andriamanitra fa sy araka izao tontolo izao izay entan'ny fitiavatena, fielonana, fanilikilina ka mba ho vonona manohy ny afatra tamin'ny alahady lasa teo isika, ho mpanorina ny isika fa sy mpandrava na mpanakorotana sy mpanao herisetra na mpanapotika fa kosa ho mpanarina ka raha tonga ny mpampakatra dia mitsangana avy hatrany ny endry. Io no lazaisika hoe izay manao ny marina no endry ary ny fahamarinana no mahaolona afaka sika. Ry kristianina ava malala aokarisika ahay anararotra izao fiainasika izao, fanorenana fa sy hoe sanatria, fanararotana, fanapotehana araky ny hevitra n'izao tontolo izao. Hitasika ireo Virginie adala varimbarina fosiny ka aoka isika hikarakara ten'izao ny fiainako avy. Aoka ho Virginie endry sika ka vonona anarina ny tranobe iombonana ity izay indrindra no ananaran'ny masindaha-Paoly isika ao amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasy no ny Tesalonisiana. Mananatra asika tokoa izy mba sy ho varimbarina ho indrindra izy ry kristianina hava sy tianainy tsy
afantaranareo ny amin'izay efa nodimandry so de malahelo toy ny sasany tsy manam-panantenana koa ianareo fa araky ny inosika an Jesoa ho efa maty sy nitsangako velona no hitondran'Andriamanitra an'izay nodimandry hiaraka aminy koa amin'ny alalan'i Jesoa raha denizao zany sika ry kristianina havana mivelona ny finoantsika araky ny voalaza teo ao Virginie endry dia fiainansika manontolo fiainansika miaraka amin'ny Jesoa ary amin'ny alalany ary ao aminy ka zary fiainana eukaristika araky ny lazaisika no ny asan'ny fanahy masina izay ankalazasika dia sady manampy asika asiaro no iainansika ka io eukaristia io no varavarana mitondra asika amin'ny fiainako avy ka zany hoe aoka hosoloka manampy asika tokoa ny eukaristia ka anampy asika angovo hoentsika manarina ny fiainansika manavao ny fiainansika ka isaky ny mahavita mankalaza ny eukaristia sika de tsy maintsy départ vaovao ho fanarenana ny tranobe iombonana ka i Jesoa no aina mamelona asika ka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no andresasika lay fiainam-baovao entiny Jesoa ny sangako velona ambaran'ireo sakramenta de ny batemy ny fampihavana ny eukaristia ny fankahirezana ka andresasika solika irososika angovo erizika vaovao anomanasika an'izay fiainana ao amin'ny Kristy izay ka niany no antoky no avo asika araky nylazaisika teo niany no avo fa sy maray ho isika ka aokary ivelona n'izay finoansika izay isika ry Kristy zokinay io sy misahatra tokoa ianao no mianso anay anatona anao ko engany izahay sy hovarim-barina mirendrarendra n'izao tontolo izao fa indrindra ireo tanora ka akatahaka andreny ny Virginie adaly reny izay varim-barina fa oka kosa akatahaka ny Virginie endry ahay ameny mandrakariva ny solokay de sinona fa ny fanainao masina manentana anay engany ny fahasoavanao vokatry ny sakramenta resinay anampy anay irosy lalindalina koa ka aneo amin'ny fiainanay andavanandro ny maha Kristy mpiarabelona amin'olona ho vavolombelony evanjely izahay ka hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro Masiny Maria reninay io tianao vovony zay zanakao ka ampianaro ary zahay ahay ameny ny solokay amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fandraisana ny sakramenta amin'ny alalan'ny fivelomana ny asa fitiavanama ny asa ny famindrapo ka tonga anay ho tahaka anao ho tabernakla velona Masinday Josefa ray mpiaron'ny eglizy eran-tany mivavao any fianakaviana mba hivahatra amin'ny finoana sy voafitaky ny rendrareny sy lany soloka amin'ny ezaka atao amin'ny fanarenana ny tranobe iombonana aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrivaky sy asatsika miaraka aminy ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrivaky sy asatsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika
atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry.